Tsy ambakan'ireo ankizy marobe kosa ireo mpianatra amin'ny EPP Mitsinjo Alasora amin'izao akatoko ny fety ny Noely izao. Nahazo kilalao avy amin'ny fikambanana Madagasikara asa mifanampy izy ireo ny farany herinandro teo. Afa ny faly sy ny ravy ihany koa ireo mpianatra 200 amin'ny sekoly fanabeazana fototra Mitsinjo kaomina ambanivohitra Alasora amin'izao akatoko ny Noely izao. Tsy nanadino azy ireo ny fikambanana mpanao asa soa Madagasikara asa mifanampy Tariandramatoa Rasolofo Isabelle nanolotra ny kilalao ny farany herinandro teo. Fanao dia mizara kilalao fanomezana ho an'ireo ankizy eto amin'ny EPP ireto zany ny fikambanana Madagasikara asa mifanampy izay manana partenaire maromaro avy any ivelany ka ireto zavatra atolotra ireto zany dia avy amin'ireo manana-tanana avy amin'ireo partenaire zany kilalao dia sakafo malifaliana ny ankizy zany. Ny fikambanana Madagasikara asa mifanampy dia miantoka ihany koa ny fitaovam-pianatra sy ny kantine ao amin'ity EPP Mitsinjo ity. Tamin'ity dia niavaka ny mahazatra ny sakafo natolotra noho ny mahakatoko ny Noely ny andro. Ankoatra ny kilalao dia nitolorana satroka ihany koa ireo mpianatra 200 izay tena ilaina tokoa amin'izao andro mafana izao. Nanome toky ramatoa filohan'ny fikambanana fa dia azo imperméable ireo mpianatra ireo amin'ny herintaona. EPP roa amin'ny commune Alasora ny sahan'ny fikambanana Madagasikara asa mifanampy dia Mitsinjo sy Ambohidrazaka noho ireo mpianatra vao amin'ny fianakaviana mila toanana ny ankamaroany. Nisy ronono amin'ny boaty nomen'ireo malala-tanana ny ivelany miara-miasa amin'ny fikambanana ka dia mena ireo reny mbola mampinono izany. 5 taona izao ny asan'ny fikambanana Madagasikara asa mifanampy tao amin'ny commune Alasora ho fampiroboroboana ny tanàna le amalifaliana ireo ankizy.